mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho any zanak'ondry any nisaotry miady sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia mbola faly miara-batsika rehetra manana fiatanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapakafenao aminao sy ny ankonanao. Ia, voninahitra ho an'i Jesosy Kristy ihany raha nadahy malala sy raha vavy malala no ahafahako indray hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity anio ity ary misaotra ny Tompo isika satria ny fahasoavany sy ny famonjam-pony matoy izao antsika ka tsy nalandritsantsika. Ankasitrahana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay nirahany nanome anjara fanompoana ho ny tenako moa dia solon-tena ny mpikambana ato amin'ny fiomanana ho any an-danitra ary ampanetretena no anekeko hitondra an'izany tenin'Andriamanitra izany. Nefa alohan'ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ndao tsika hiara hivavaka metraka an'izany fotoana izany eo am-pelantanan'ny Tompo satria ny zava-panahy no iresahantsika dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy nefa miteny hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ka manasa anao ary ndao tsika hiara hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Endry Jehovan-Andriamanitra iray zanaka fanahy masina avorindra sy mitotsony an-danitra ianao ilay rainahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mbola tsy mitratra izay misaotra sy midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Jesosy tonga indray ny fotoana izay hienoina ny teninao ka mangataka ny fanatrehanao Jesosy Tompo manatrefeno dia manatrefeno amin'izao fotoana izao ary isaorako ny anaranao sy ny voninahitra ny fitirana masina indrindra satria ianao no nanendry Jesosy hitondra an'izao teny izao ka izany indrindra no angatahako ny fanatrehanao ameno indray ka hanome an'lelan'ny efa mahay Jesosy ahafahako manambara ny sitraponao Tompo andrenesany retolonao izany teny izany ka dia ny fananao masina ny ampiteny ary ampitondra n'izany teny izany atao am-bavako ka tsy izany teny araka izay fahalalako sy ny fahaizako Jesosy Tompo fa ianao mihitsy ilay naniraka indray no ampiteny ary ampitiny ianao Jesosy fa vonina no hitondra n'izany teny izany ho voninahitra ny anaranao irery ihany ary izay rehetra mandray izay taon'izao dia ianao mihitsy any Jesosy no ampaniry izany teny izany any am-pon'ny tsirairay avy ka hahatonga izany teny izany hamoha be eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy na ara-panahy na ara-mahaolona. Ka mitenena raha Jesosy araka ny fombanao fa vonin-kiainanao izay voninahitra any dia manao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay fa ny fiadanana sy ny fahasambarana kosa dia ho an'izay rehetra mandray izao teny izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompony andresa nanaovako sy hanonako n'izany vavaka izany misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Eny ary havana malala ny lohahevitrintsika amin'ity anio ity amin'ity volana ity dia ny hoe voninahitra. Alleluia. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary rehefa miteny an'izany resaka voninahitra izany tsika dia ny voninahitra ry havana dia izao rehetrarehetra izao dia avy amin'ny voninahitran'Andriamanitra ny antom-pisiany izao rehetrarehetra izao hoe ny zaho sy ianao io ianao izay mandray io ary izaho izay miteny eto dia mbola voninahitran'Andriamanitra no mantoy izao antsika ary ny zavatra rehetra izay hita amin'ny masontsika izao rehetrarehetra izao dia avy amin'ny voninahitran'Andriamanitra no namorona anazy. Ka ny resantsika amin'ity andron'io ity dia misy ny endrika atao hoe voninahitra amin'ny endriny anankiroa dia ny voninahitra ara-panahy sy ny voninahitra ara-nofo ary ireo zavatra anankiroa rehefa ry havana dia tokony hiaraka. Ny voninahitra ara-panahy sy ny ara-nofo izany dia tokony hiaraka foana satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe maty ny tena raha tsisy fanahy satria ny fanahy no maha olona
dia tsy maintsy hoe misy izay hoe tena sy ny fanahy izay, dia izy tahaka an'izay koa izany ny voninahitra, tokony foana izany ny voninahitra dia ara-panahy sy ara-mahaola. Ny voninahitra ara-panahy dia avy amin'Andriamanitra, avy any an-danitra, dia ilay Andriamanitra naharo izao rehetrarehetra izao, naharo lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy, ary naharo ny ranomasina sy ny loharano rehetra izay rehetra ao anatiny. Ny voninahitra ara-nofo kosa dia oharina amin'ny hoe ohatra hoe filoham-pirenena, atao koa hoe anarana isalorana izany izy io ry havana, anarana isaloran'ny olona anankiray, directeur, directrice, ao ny hoe olona ambony izany manana toerana ambony eo amin'ny firenena na amin'ny asa, dia manana laza manokana mihitsy izay olo izay, hoe miliardera na milionera, izany rehetra izany dia atao hoe voninahitra ara-nofo. Andeontsika tonga dia hijery tenin'Andriamanitra, hanamariana antsika an'izay hoe misy ny voninahim-panahy sy ny voninahitra ara-nofo. Ny teny izay andohantsika amin'ity aloha hevitra ity dia ny ato amin'ny Exodosy 9:10, ny 9 sy ny 17, dia vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 9:10, ny 9 sy ny 17, amin'ny anaran'i Jesosy namakiako ny teny. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra: anio hariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary ampitsy maraina dia ho hitanareo ny voninahitry Jehovah, fa efa reny ny fimonomononareo tamin'i Jehovah, fa izahay moa inona no imonomonona anareo? Amen. Raha jerentsika ry havana ny soramandriny amin'izay teny izay dia hoe ny nahatongavan'ny zanak'Israely tao Elima sy ny monomonona ny tany anefitra Sinay noho ny tsy fisikanina, ary nanomezan'Andriamanitra azy mana sy papelika hohaniny. Halleluia. Izany rehetra izany ry havana, izany soramandry izany dia efa manambara ny voninahitr'Andriamanitra izay niseho tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, satria teto ny soratra masina dia nanambara mihitsy ny Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely hoe anio hariva hozy izy nataony dia fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra no nitondra anareo avy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary raha ampitsy maraina hozy izy dia ho hitanareo ny voninahitry Jehovah. Halleluia. Ary hitantsika tokoa fa rehefa mamaky an'io teny io tsika hatramin'ny farany dia nisy ny voninahitr'Andriamanitra izay niseho, satria tany anefitra izany tany efitra izany dia tany foana, tsy misy rano, tsy misy hanina, ary tamin'izay indrindra Andriamanitra naneho voninahiny ka nanokatry ny lanitra izy dia nandatraka ny papelika ny mana izany, dia nihinana mana ny zanak'Israely ka voky tamin'izany fotoana izany, satria nisy ny fotoana ihany koa izay hitantsika talohan'izay hoe nandatrahan'Andriamanitra an'izay mana izay, dia nisy ny voninahitr'Andriamanitra niseho teo aloha, dia ny namoahana azy ireo mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia nanaovan'Andriamanitra loza folo tamin'ny Egiptiana, nefa tsy nisy nakasika tamin'ny zanak'Israely izany. Ary teo ihany koa voninahitr'Andriamanitra lehibe izay tena mahagaga, ary ho fantatra izao tontolo izao izany fahagagana izay nataon'Andriamanitra izany, satria izay no nankalazana ny anaran'Andriamanitra dia ny nanakafany ny ranomasina mena teo amin'ilay efa tsy misy azo atao intsony ny zanak'Israely, nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia nosokafany ny ranomasina mena ka tonga tamin'ny maina. Halleluia. Hosana. Lehibe ny Andriamanitrantsika, dia ilay Jehovah Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina izay nahary izao rehetrarehetra izao, dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Rehefa resaka voninahitr'Andriamanitra ry havana dia ny tonga ho an-tsaintsika dia ny hoe ny hevitra izany dia ny asan'ny fanahy masina, satria ny fanahin'Andriamanitra ry havana malala no miasa ao anatin'izany fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Dia hitantsika fa nanome ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ireo zanak'Israely ireo, ka dia nanokatra latabatra ho azy tany anefitra izy izay tena hoe tany foana tsy misy na inona na inona, nefa afaka niasa tao amin'izany tany efitra izany Andriamanitra, izany hoe Jesosy Kristy izany ry havana malala, dia na inona mety hoe zavatra
heverin'ny zanak'olombelona hoe impossible dia possible foana zany eo amin'Andriamanitra. Ary mazana rehefa eo amin'ilay tena hoe fahaverezan-kevitra sy tsisy atao intsony mihitsiny eo mihitsy ny tena iasan'ny voninahits'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary ny fiasan'ny voninahits'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ry havana dia tena zavatra tsy takatry ny saina mihitsy no ataony, satria mahagaga izy, lehibe indrindra izy tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao fa hainy ataony zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa mino ny anarantsika sy mankatony teniny ary fatra-panome voninahitra azy. Ry havana malala, amin'ity anio ity dia mbola misarika ny saintsika tsirairay avy hoe inona ny zavatra mety misy amin'ny fiainanao. Eny, olona efa nandray andray sosotompo sy mpamondro amin'ny fiainanao ve ianao? Sa mbola mety hoe tsy ao anatin'izay? Mety mbola misy zavatra mahavarimbariana anao eo amin'ny fiainanao? Fa hoe amantsenao hoe io olana izay misy eo amin'ny fiainanao io na io fahasarotana eo amin'ny fiainanao io ry havana dia tsy fahafatesana ny antony io, fa tian'Andriamanitra hanehoany ny voninahiny aminao. Fa ny takian'Andriamanitra, takian' Jesosy amintsika dia voalohany indrindrany amin'izany dia ny finoana raha efa manana an' Jesosy ho tompo sy mpamondro amin'ny fiainanao ianao. Ary itsika rehetra ireo izay mihaino an'izao teny izao dia voninahitran'Andriamanitra no andrenesantsika izao tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika izao satria Andriamanitra ry havana dia miasa izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ary itsika rehetra dia tahaka an'ireo zanak'Israely rehetra ihany koa hoe tany amin'ny tany Egipta tsika no nantsony. Ary izany fiantsoana izany dia efa voninahitran'Andriamanitra satria tsika dia tsy nahalala an'izany atao hoe soratra masina izany, tsy nahalala an'izany atao hoe Jesosy Kristy tompo maty hamonjy antsika izany teo amin'ny hazo fijaliana. Ratsy ny vonin'Andriamanitra niseho tamintsika nanafaka antsika tamin'izany. Ao anatin'ny teten'Andriamanitra ity nefa ry havana dia misy ny atao hoe fimonomonoana ny zanak'Israely tany anefitra, satria misy ny fotoana efa naneho voninahitra ny Jehovahandriamanitra izay efa nolazaina tamintsika hoe nanokatra ny ranomasina mena izy dia nifaly sy ny ravo ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Nefa rehefa tonga indray ny fahasarotana faharoa ry havana dia nadiso n'ilay fotoana lehibe sady fotoana mahagaga teo amin'izy ireo izay nataon'Andriamanitra taminy hoe ny ranomasina mena ary hainy nanokatra azy ka tonga tamin'ny maina. Fa tany anefitra izy dia monomonina hoe efa maninona izay no entinao aty ho faty aty. Nefa izay zavatra izay koa ry havana dia tsaroa fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fimonomononana. Fa tsika izany tena mila manana an'izay hoe finoana an' Jesosy izay hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Na inona mety fahasarotana eo amin'ny fiainanao dia tsaroa foana fa lehibe ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany ka afaka miasa amin'ny fotoana rehetra. Fa manana fotsiny finoana fa tsy fahafatesana ny antony io fa hanehoan'Andriamanitra voninahiny. Andriamanitra ne itsika zanak'olombelona mihitsy ny tiany hanehoany voninahiny ary izy tena tia maneho voninahitrany amin'ny olona izay tia manome voninahitra azy ihany koa. Satria voasoratra ato amin'ny Samuela voalohany toko 2:7 ry havana no manambara izay ten'Andriamanitra izay hoe Andriamanitra dia tia maneho voninahiny amin'ny olona izay tia manome voninahitra azy fa manamavo kosa izy amin'ny olona izay manamavo azy. Vakiko ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Samuela voalohany toko 2:7. Koa izany no nanaovan'i Jehovahandriamanitra ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranako sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa hoy Jehova sanatria zany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamavo no afa-baraka. Amen. Ry havana malala izay mihaino izao ten'Andriamanitra izao
Inona moa ny hevitra izany teny izany hoe izay manome voninahitra nomeko voninahitra koa. Ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ry havana dia ny finoana, fahatokiana, fanantenana, fitiavana azy amin'ny saina rehetra, amin'ny fo, amin'ny herinao rehetra. Ary ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teny izay aloky ny vavanao, amin'ny alalan'ny zavatra izay eritreretinao, ary ihany koa amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay voalazany ato anatin'ity baiboly ity, ny fitandremana izay voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra, ka tsy manala na manampy na manova izany fa manatanteraka izay lazainy. Dia izay no atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray ohatra zao hoe marary dia manome voninahitra an'Andriamanitra foana hoe sitrana, ary na dia aretina mafy be ary io aretina io dia omeko voninahitra Jesosy hoe Jesosy mahay manasitrana izy ary tsy maintsy sitrana ao anatin'izay. Dia ao anatin'io fanomezana voninahitra an' Jesosy indray dia miasa izy satria manome voninahitra azy ianao, dia miasa izy dia tena ho sitrana tokoa ianao ao anatin'izay. Ary ilay atao hoe manamavo an' Jesosy dia eo amin'ilay fotoan-tsarotra iny mihitsy ianao no miteny hoe za ve dia ho sitrana ohatra, za ve dia ho sitrana amin'ity aretiko ity. Dia izay zavatra dia fanamavonan'Andriamanitra, indrindra fa olona iray efa manana an' Jesosy ho tombony sy mpamondro ny fiainany no mieritreritra zavatra hoe tsy manasitrana Andriamanitra, ary hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Fa tsika izany dia tokony hametraka foana an'izay voninahitran'Andriamanitra izay, hoe na inona ry havana misy eo amin'ny fiainantsika dia hain' Jesosy no manao an'io. Tsy misy zavatra tsy hain' Jesosy atao, fa mahagaga izy. Ka ome voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ame voninahitra anao izy. Ary ny fitandremana ihany koa ny didin'Andriamanitra ry havana dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, satria tena tiany Jesosy mahitsy ny olona mitandrina ny didiny, ary dia maneho voninahiny foana izy eo amin'ny fiainan'iny olona iny, na inona angatahany dia valiany izy. Ary inona teny lazain'ny vavany dia hamarin'Andriamanitra foana. Raha ohatra ary izy hoe mametra tanana ny marary dia maneho voninahitra ny Andriamanitra, satria manino olona mipankatoa azy ny olona anankiray, olona manome voninahitra azy ny olona anankiray, satria ny fanaovana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Na tsika hoe mitrahatra amin'ny andro masina io ary dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra io. Ny mitory ny filazantsara dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra io. Mitory an' Jesosy eny amin'ny rehetra rehetra eny, mampafantatra ny olona ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana, ny nahafatesany sy ny tsanganany indray, dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany. Ary maneho voninahiny foana Jesosy manaraka n'izay olona izay foana, ny famantarana manaraka n'izay mino, na inona ataony dia akasitrahana foana izy, satria manino mankatoa ny tenin'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka hoy aman-tsaina hoe manana finoana foana ary ome voninahitra foana Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ny inona zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao dia ome voninahitra izy, fa ho hitanao tokoa izany voninahitra an'izany. Aiza tonga dia kivy ianao na monimonina ianao amin'ny zavatra izay misy eo amin'ny fiainanao, fa tsarovy hoe mahay zava-mahagaga tsy takatry ny saintsika Andriamanitra, ary tsy voasaka ninona izany voninahitran'Andriamanitra izany. Tsy misy mahasakana amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsisy eo amin'ny fiainantsika. Ny an'ny fasana ry havana tsy natazona an' Jesosy. Ary ihany koa hitantsika tsara ny voninahitran'Andriamanitra izay nataony tamin'ny Lazarosy izay maty farana, fa tamin'izay mihitsy Jesosy no naneho voninahiny, ka efa maty efa maimbo Lazarosy ry havana no natsangana indray dia niverina velona ka niaina.
Ary teo ihany koa ny tantarany Mesaka, Metraka sy Abednego izay atao hoe lehilahin'Andriamanitra nahatoky azy ary namey voninahitra azy teo anatria amin'ny Babiloniana dia nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny ka nanampitomboina impito ary ny lafaoro dia hitantsika tsara ny tantara amin'ny Daniel toko 2 no misy an'izay fa tsy nanan-kery tamin'izy ireo ny afo na dia ny singam-bolony aza dia tsy nikaikona tamin'izay fotoana izay. Hitantsika ny amin'izany hoe satria izy ireo nanome voninahitra an'Andriamanitra raha niterena izy hiakoka teo anatrihan'ny sary vongana dia tsy nanaiky hanatanteraka izany satria voasoratra ao anatin'ny didy folo hoe aiza manan'Andriamanitra koatra ihany ary aiza manao sarin-javatra voasikotra ho anao hiankofana. Dia izay didin'Andriamanitra izay ry havana no tazomin'ny Mesaka sy Metraka sy Abednego hatramin'ny farany dia ozy izy hoe na ho atsipina ao anatin'ny lafaoro ary izay ozy izy nataony dia tsy mba hiakoka eo amin'Andriamanitra izay ataonao mihitsy ry mpanjaka Nebukadnezara. Fa ny Andriamanitra izay tomponay ozy izy nataony dia mavonjy anay amin'ny tananao. Alleluia. Dia hitantsika tokoa fa no hamarin'Andriamanitra izay teny nalaoko ny vavan'izy telo mirahalahy izay dia naninona tokoa no vonjeny tao anatin'ny lafaoro izy ireo ka na ny singam-bolony ary dia tsy nikaikona ka lasa nanome voninahitra n'Andriamanitra ihany koa hatramin'ilay mpanjaka amin'ny Babilona izay natao hoe nanery azy ireo hiakoka teo anatrehany. Ka izaho sy ianao izany izay miheno izao ten'Andriamanitra izao dia manana izay hoe fiainana manome voninahitra n'Andriamanitra izay amin'ny alalany ataonao rehetra, amin'ny alalan'ny teny izay aloako ny vavanao, amin'ny eritreretinao satria izay eritreretinao ihany tsy maintsy tonga aminao. Manome voninahitra n'Andriamanitra ianao miteny fa ainy mamaha ny olanao io, ainy manasitrana anao dia izay tokoa no ataony amin'ny fiainanao. Ary hitantsika ihany koa hijery ten'Andriamanitra anankiray tsika izay nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahitrany tamin'ny Petera izay hoe asan'ny fanahy-masina izay tato amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 no ahitantsika ny teny dia ny sora-mantsy dia hoe ny amin'ny nanenjehana fiangonana sy ny nanafahana ny Petera tao hatramin'ny maizina. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Petera ny nambainana tao hatramin'ny maizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy ary noho ny efa moka azy Herode dia natory teo anelanela miaramila roa lahy Petera tamin'iny aliny sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy ary nisy mpiambina niambina ny tranomaizina teo ambaravarana ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera dia nanohina azy ka nanao hoe mitsangana faingana dia niala tamin'ny tanany ny gadra ary hoy ilay anjely taminy misikina ary fehezo ny kapanao dia nataony izany ary hoy koa izy taminy tafio ny lambanao ka manarà dia nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantano marina izay nataon'ny anjely fa nataony nahita fahitana ihany izy fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any amin'ny tanàna ary nivoha azy ho mba alehany ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Alleluia. Alleluia. Hitantsika ry havana izany voninahitr'Andriamanitra izany hoe ao anaty tranomaizina Petera voagadra ny tanany ary misy mpiambina teo aminy izany hoe izy izany no teo avovoany mpiambina teo anilany ary tena hoe gadraina ny fatorana tamin'ny gadra izy dia nefa hitantsika tsara ny voninahitry Jesosy Kristy tompony fa naniraka ny anjeliny izy hamahan'ilay fatoran'ny Petera ary namoaka azy hivoaka tao amin'izany figadrana izany dia afaka tamin'izany Petera ry havana malala. Alleluia. Hosana teraina Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany satria mahazava mahagaga tsy takatsy ny fisainantsika zanak'olombelona Jesosy ry havana ary manana finoana hoy ihany fa ny finoana no ahitantsika amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny finoana no hiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka anehoany ny voninahiny ka hoy amin'ny mantsy ianao hoe
matoky ianao fa na inona miseho amin'ny fiainanao dia hain' Jesosy no manafaka anao hiala amin'izany zavatra izany, ary tsy maintsy mandresy ny olona izay matoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy mametraka azy ho lohany eo amin'ny fiainany amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia maneho voninahiny foana Jesosy eo amin'izany fiainan'izany olo izany. Hoy tery am-piandohana hoe ny voninahitra dia misy endriny anankiroa, dia io voninahitra ara-nofo izany riavana raha tsy manana an' Jesosy Kristy Tompo ny olona anankiray dia zava-poana ihany io voninahitra izay ananany io, na dia miliardera ary ianao, na dia milionera ianao, na dia ataoko hoe filoham-pirenena ianao, na koa hoe manana toerana ambony eo amin'ny asanao ianao, ataony tena hoe ajain'ny olona mihitsy ianao hoe monsieur na madama satria mpanambola ianao, tompon'ny orinasa ianao, tompon'ny mpanjaray ianao, ary olo-malaza eo amin'ny firenena ianao dia zava-poana izany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny olona anankiray izay atao hoe manam-boninahitra, satria ny voninahitra dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no nampanakarena, ary Andriamanitra ihany koa no natonga ny olona anankiray ho tonga ny amin'ny toerany ambony, natao hoe miaramila izy, sefo, natao hoe polisy izy, atao hoe général raha ohatra izany rehetrarehetra izany, dia voninahitra ara-nofo avokoa izany rehetrarehetra izany, ary ajain'ny olona mihitsy izy amin'izay. Fa amin'izay fotoana izay izy raha tsy manana an' Jesosy dia zava-poana izany voninahitra izany, ary ny voninahitra ny nofo riavana dia misy fetrany ihany izany, eto tany ihany ny fetran'izay voninahitra ara-nofo izay, fa ny voninahitra ara-panahy dia eto tany ary any amin'ny fiainana mandrakizay no hiafarany izany voninahitra ara-panahy izany. Voasoratra atao amin'ny Romanina 2:2 izay tenin'Andriamanitra izay, ary itsika koa ao anatin'ny izay ao anatin'ny fiainana iainantsika eto amin'ity tany velona ity riavana, dia mila mandeha amin'ny fahamarinana foana isika, dia hitoetra amintsika ary ho hitantsika foana ny voninahitran'Andriamanitra rehefa mandeha amin'izay fahamarinana izay isika. Ato amin'ny Romanina 2:2 no vakintsika, dia manomboka eo ny 5. Ny ten'Andriamanitra izay hovakintsika rehefa dia teo amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiko ny teny, manao hoe izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Halleloja. Araka izay teneniko teo izay hoe ny voninahitra ara-nofo riavana dia manapetra eto tany ihany izay, fa rehefa maty ny olona iray dia tapitra izay voninahitra ananan'izay, na inona toerana misy azy dia atreo amin'ny fahafatesana ihany no farany izay voninahitra ara-nofo izay. Fa ny voninahitra kosa ara-panahy dia ozy izy nataony hoe ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ozy izy ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanaovantsika ny fahamarinana dia mitondra ny mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amintsika amin'izao andro ivelomantsika izay, amin'izao andro ivelomantsika izao, ary amin'ny faran'izany hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Izany hoe tsy misy fetra izany ny voninahim-panahy izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Izay ary havana no ten'Andriamanitra izay noentina tamintsika androany, ary no hamaranako an'izao teny izao dia misy fijoroana vavolombelona izay entiko amintsika, izay voninahitran'Andriamanitra nasehony teo tamiko tsy voaela koa izay. Nisy fotoana ry havana dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany moa no hijoroako vavolombelona eto, dia nisy fotoana za nianjera tamina tohatra, izany hoe tsy hitako izany ilay tohatra fa nitsotro zazakely za tamin'izay, ary ilay zazakely nitsotroko dia mavesatra
dia nandingana tohatra dia ny anjera zasy ilay zazakely ary tamin'izay fotoana izay ny tonga tena hoe nioritra ary zaho raha nieritreritra mihitsy hoe tapaka izany taolako izany satria tena tsapako mihitsy hoe niodina mihitsy ny tongotro havia tamin'izay dia tena nanaintaina be ilay izy. Zaho raha ny tena nainga tsy tafatsangana teo fa soa ihany moa izany fa voary ilay zazakely tetỳ an-tanako izany tsy naninona fa izaho no vono tongotro ary vao nitsangana kely teo dia efa nanomboka mivoto ny tongotro tamin'izay ary tena nanaintaina faran'izay nanaintaina ny nandeha amin'izay natory ny alina dia nalohan'ny atory dia tena hoe manaintaina marary ihany tongotro tena tsy zakako mihitsy mifanantena ary manomboka mivoto be ilay izy dia natory kely tamin'izay fotoana izay dia nitaitra tamin'ny tsy haiko hoe teo amin'ny 3 maraina teo ngambany ihany nitaitra dia tsy andeha hitsangana dia tsy natsangana tamin'izay ry havana fa tena hoe nivoto be tongotro ary nanaintaina faran'izay nanaintaina nikisaka ary nandeha naka zavatra kely teo amin'ny latabatra satria ny fandrinako sy ny latabatra misy ny baiboloko tamin'izay mifanakaiky dia nikisaka ny tongotro tamin'izay tena nikisaka ary teo nanomboka teo no nitaraina tamin'i Jesosy nivavaka taminy satria ny olona izay asako moa musulmane ary mahafantatra zareo moa miteny hoe tsy marina ny fiangonana izay andehanako izany ny fomba fanompoko izany tsy marina fa ny endry zareo marina efa nisy fotoana izy niteny anany izany dia teo amin'izay izany nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy aza atao menatra eto anaty an'ireto olona reto fa ampifantaro azy fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompoko ary dia nangataka tamin'i Jesosy tambavaka amin'ny ranomasina hoe ahoana ataoko raha pitsy Jesosy hitsanganako eto nefa ny andro izao efa kely sisa dia ho maraina izaho maraina tsy maintsy mandeha miasa dia nivavaka dia avy eo vita izay vavaka izay dia natory dia nijavana gaga nataon'i Jesosy nanehon'ny voninahitra andriavana dia mifoha tamin'ny 9 maraina tonga dia nanjavona ilay mivody tamin'ny tongotro ary tsy nisy intsony ilay nanaintaina fa niverina tahaka an'ilay tongotro tamin'ny mbola tsy tena hoe miverina tamin'ny tongotro tsy normal izany nitsangana tsy na mifanaintainana intsony jereko ny tongotro tsy mivody intsony. Alleluia, hosana, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa mahagaga Jesosy raha ny voninahitra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako ry havana dia be mihitsy fa raha ho tantaraina eto fa ataoko hoe na herinandro ary mety tsy ho voatantara ny voninahitran'Andriamanitra izay nasehony teo amin'ny fiainako fa izay ny sombony izay ho tantaraiko amintsika hoe mahagaga io Jesosy io rehefa mino azy tsika manome voninahitra azy tsika matoky azy tsika ary miatehitra fa tsy miatehitra amin'ny olona dia miasa maneho voninahiny eo amin'ny fiainantsika foana izy ka izay ary no tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika amin'ity an'io ity voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ary mino fa nandray ianao tao anatin'izay dia hiara hivavaka antsika hisaotra amin'i Jesosy. Alleluia. Endry Jehovah Andriamanitra iray zanaka fanamasina indreo mbola tsy mitsahatra misaotra anao izay satria mbola nandray izany teny izany izay izay androany tompo dia misaotra sy mankasitraka anao nampiasa teto mino Jesosy fa tsy nandalo fotsiny izany teny izany fa anatanteraka ny asany any amin'ny natin'ny tsirairay avy ihany ary ianao ny tompo no anokatra amin'ny masam-paran'ny tsirairay avy ka hampaniran'izany teny izany ho voninahitra ny anaranao irery ihany dia mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny fanatrehanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony nandrataka sy namokazamavaka izany. Alleluia, alleluia, amen. Zanak'Israely marobe ka nentin'Andriamanitra namakivaky ranomasimbe tsy teny ho afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninahiny porofony fa izy no tompo teny farany